Niarabany vahoaka malagasy tamin'ny fivoahan'ny voka-pifidianana solombavambahoaka farany teo ny vondron'ny tany mampiasa ny ampahana manontolo ny teny frantsay nisy ny fanambarana izay navoakan'ny sekretera jeneraly ny OIF Andriamatoa Abdou Diouf ny 9 febroary lasa teo. Dingana govana manamarika ny famaranana tetezamita ny famoahana ny valim-pifidianana solombavambahoaka hoy Andriamatoa Abdou Diouf izay sekretera jeneraly ny vondron'ny tany mampiasa ampahana manontolo ny teny frantsay na ny OIF. Ny famoahana ny valim-pifidianana solombavambahoaka izay ahafahan'ny Madagasikara mizotra mankany amin'ny fanamafisana ny fandriampahalemana sy ny demokrasia hoy ihany ny fanambaran'ny OIF. Andriamatoa Abdou Diouf izay miantso ireo mpiara-miombina antokaresam-pirenena mba hanohy ny fanohanana ny Madagasikara ahafahana mamita ny dingana manaraka dia ny fanatanterahana fifidianana manaraka ao anatin'izany ny fifidianana ben'ny tanàna ny loholona ary ny lehiben'ny faritra. Miantso ihany koa ny hanohanan'ny setraresam-pirenena ny fanatontosana ny fampihavana pirenena sy ny famerenana ny Madagasikara ao anatin'ny fahatonina ara-politika ny OIF. Ny OIF miaraka amin'ireo mpanohana hafa izay tsy nitsahatra nanampy an'i Madagasikara ihany koa nanomboka ny volana novambra 2024 tamin'ny fanatontosana ny fifidianana ivoana amin'ny krizy. Ny sekretera jeneraly n'ity vondrona ity izay nanamafy ny fahavononany hanohy izany fanampiana izany mba hahamafiorina ny fandriampahalemana sy ny fiverenana amin'ny ara-dalàna ary ny fanarahana ny demokrasia.